baiboly? Ahoana ho amin'ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Obfer Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho amin'ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Mbola raisiko fifaliana trany ny miaona aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy namako, manasa anao mba hitana falianana hatrany. Fantaniana mipetraka dia hoe ahoana hoy ny baiboly. Izay no anaran'ny fampianarana mitohitohy arantsika eto, mandritra ny fotoana maro. Dia fifaliana ho any manasa anao anaraka izany ray, ka andinika sy hamakafaka izay ambara aminao, ary indrindrandrindra ny ampitaha izany amin'izay voalaza amin'ny baiboly irery ihany. Androany sika dia jery lohateny anankiray, ny asarobidin'ny fianarana ny baiboly. Mialohan'izay dia tsara trany raha hivavaka isika. Ry rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, nanolotra ny tenany ho anay Jesosy. Nefa izay dia mpanota tokony ho ringana, koa mamela ny heliko mamindrafo satria tsy marina aho malona ny fahatsaranao, tsy miendrika aho satria masina indrindra ianao. Koa dia noho ny amin'i Jesosy Kristy ekeo ny fifonako, mamindrafo amin'ity namako izay miaino amin'izao fotoana izao ity, ho eo ambanin'ny fitantananao ny fiainany manontolo, meo anay ny fanahinao masina, hampianatra anay izay sitraka ny fonao irery ihany, ary tsy hanana anjara eto Satana satria efa favalo resisy. Koa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahako izany. Amen. Ny hasarobidin'ny fianarana ny baiboly. Tsara ho marina fa ao amin'ny baiboly ihany no ahitana porofo mivaingana ny mahavy amin'Andriamanitra ny niaviny. Tsy misy amin'ny boky hafa mihitsy afaka maly ireo fantaniana izay tonga ao an-tsaina ka hanome fitoniana ireo faniriany fo. Afaka mifanaraka amin'ny taona sy amin'ny fomba fiainana rehetra ny baiboly. Ao amin'ny baiboly rery ihany no fahafianoan'ny fahalalana izay hanazava ny saina sy hamasina ny fanahy. Tsarovy ihany koa fa ao amin'ny baiboly no anambarana ny toetra n'Andriamanitra. Manana hery afaka manova fiainana io boky anankiray io, rehefa ekena amin'ny alalan'ny finoana izany. Asa mba efa henonao fa nandritra ny fotoana lavabe dia nisy hatrany ny tanan'Andriamanitra ny tantana ny aro an'io baiboly mba hierovana azy ho an'izao tontolo izao. Noho izany, melohan'ny anambarana ny afatra faran'ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia ilay afatra faran'ny famindrampo alohan'ny farana ny fanjakan'ny fahotana sy isehoan'ny tompo amboninaitra indray, dia tsy maintsy ampiomanina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao tontolo izao. Zao mantsy ny voalazan'ny Mateo 4:20, ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Amin'ny mampitaridalana amin'ny baiboly dia tsy misy mihitsy ny boky mitovy aminy. Manolotra fiadanana ho an'izay mino izy, ary manome toko tanteraka ny amin'ny ho avy. Vahany baiboly ny olana lehibe indrindra eo amin'ny fiainana, ataony mazava tsara ny anjarantsika, ary atolony antsika ny fiainana madio, ny faharetana ary ny halemem-panahy, fenoin'ny fitiavana an'Andriamanitra ary faniriana ny anasony namana ny fontsika. Toy izany no ampianarany antsika
mba olona ilaina isika amin'ny zavatra rehetra eto amin'ity tany mandalo ity ka ho vonona ho amin'ny fonenantsika mandrakizay. Amin'ny fampatsiahivany antsika ny tomba bidiny nividianana antsika indray no anampiny antsika ahafantatra ny mahasarobidy antsika. Ampiariariana amintsika ny fiarovana amin'ny faotana dia atolony antsika ny lalam-pitondran-tena tsy misy kanina izay tsy mbola nisy hatrizay. Ambaran'io Baiboly mialoha amintsika no avy dia omeny antsika ny fomba ilaina rehetra hiatrehanan'izany. Mampahery antsika hitanany marina izy ary manohana ny fanahintsika rehefa ao anatin'ny fangiry firiana. Hitanao amin'izany ny mahasarobidy ny fananana ny Baiboly, ny fianarana ny teny voasoratra ao ary indrindra ny fankatoavana izay voalazany. Misy fanontaniana vitsivitsy reto. Inona moa izany no soa azo amin'ny fianarana ny soratra masina? Na dia efa voatanisantsika tery aloha ary izy. Izany matetika fanontaniana apetraky ny olona. Dia izao ny hamaliny Timoty 2:7-5 azy. Timoty 2:7-5. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana zay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Ny olona mianatra sy mampiatra ny soratra masina zany dia olo-marina. Fanontaniana manaraka, inona ny fikasan'Andriamanitra tamina nomezany ny soratra masina? Dia hoy ny Timoty 2 ihany, 7:5-7. 7:5-7 mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny olona mpanatanteraka izay voalaza amin'ny Baiboly dia tsarovy fa tsy olon-dratsy izy fa olona tsara. Ka raha mitady olona tsara ianao dia izay tena olona manatanteraka ny voalaza amin'ny Baiboly no azo atao hoe olona tsara. Fanontaniana manaraka, iza no nanosika ny olona hiteny amin'ny anaran'Andriamanitra? Mamaly an'izany ny Petera 2:1-2. Petera 2:1-2. Fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenena ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Ny fanahy masina zany no nanindromandry ny olona dia nanoratra ny tenin'Andriamanitra izy, dia iny izy tonga eny am-pelatanantsika io. Manaraka ny fanontaniana hoe inona no nokendreny tamin'ny nanoratana ny soratra masina? Misy dikany matoa nomena antsika io soratra masina io. Ny Romanina 5:14 mamaly an'izay. Romanina 5:14 fa zay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarana hananantsika fanantenana ny amin'ny faretana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Inona no ambaran'i Kristy mahakasika amin'ny fianarana soratra masina? Izao voalazan'ny Jaona 5:5-7. Dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Rehefa mandinika ny soratra masina isika dia mahita ny Jesosy ao anatin'io soratra masina io. Ary ny hafarany dia mahazo ny fiainana mandrakizay tsika. Tahaka ny ahoana moa izany ny finoany Isaia mpaminany ny tenin'Andriamanitra? Ahoana ny fomba nandraisan'ny Isaia mpaminany an'io tenin'Andriamanitra io? Isaia 40:5. Maina ny atra, malazo ny vonony, fa ny tenin'Andriamanitra dia haharitra mandrakizay. Ny toko fitaka fa ny ataony hita. Andriamanitra tsy mba mandainga, fa rehefa miteny izy hoe eny dia eny, tsia dia tsia. Ao amin'Andriamanitra tsy mba misy sady tsia no eny, fa tena eny tanteraka. Tenin'Andriamanitra dia haritra mandrakizay. Inona zany ny fitahiana nomeny Kristy tao aorian'ny tsanganany tamin'ny maty? Dia izao ny voalazan'ny Lioka 4:20-5. Dia nanokatra ny sain'ireo izy alala ny soratra masina
amin'ny alala ny fitarian'Andriamanitra irery any, amin'ny alala ny fitahiny fanahy masina no ahafahantsika mahafantatra sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny teniny, kaza atao ambanin-javatra ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Ho faranantsika ny androany, ivavaksika. Ry raina izay ny an-danitro, misaotra fanomeno anay kay tenina misy soa azo amin'ny alalan'ny fianarana ny teninao. Dia mety izy ianao hamaly ny fangatanay fa manomboka izao zay tena hianatra, tena ankatoa ary hiaina an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany. Amen. Mametraka ny veloma, finaritra ho aminao sy ny ankonanao ny namanao, ry Sara Andrenjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfer Radio, iarahanao amin'ny namana ry Sara Andrenjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?